Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Faly miarabatsika manaraka tsy tapaka ity fandarana ako ny fiarovam-pirenena izay fandaharana iarana amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena arantsika isaka ny alahady amin'ny 4 ora taka izao. Koa manasatsika ampanajana atrany anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Efa resantsika matetika mity fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity makasika ny fitsakana miaramila satria zava-dehibe loatra eto amin'ny tany sy fanjakana izany fitsakana miaramila izany. Ny lalàna velona raha teo dia milaza fa manana tamberina didy sy tamberina andraikitra ny olom-pirenena tsirairay amin'ny fiatrena ny fitsakana miaramila. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Coutinho Richard sy ny lehiben'ny fitaliana ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry ny General Solorina Roger no vaintsika rehefa avy eo ilazalaza ny mazava-dehibe ny fitsakana miaramila izany. Tsy aivina fefa nisoratra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faevatra volana Jolay teo ny fotoam-pitsarana miaramila teto Antananarivo renivohitra ary tsy farana raha tsy amin'ny fahavalamboroapolo ny volana Jolay ho avy io. Eny amin'ny kianjan'ny Betongolo no anatanterana izany. Efa fantatra ihany koa ireo tetiandro ny fotoam-pitsarana miaramila manerana ny nosy izay ahitana toeram-pitsarana valo sy telonjato komina valo amby sivy sy eninjato sy arivo no navitana tetiandro manerana Madagasikara. Nijery ary nitafa tamin'ireo zatovolahy sy zatovovavy ny tsara miaramila tena amin'ny kianjan'ny Betongolo. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Coutinho Richard tamin'ny fiatombon'ny herinandro ity ary nanome afatra ho azy ireo sady nanazava ny mazava-dehibe ny mitsara miaramila. Manana tamberina didy sy tamberina andraikitra ny olom-pirenena rehetra eo manoloana natao hoe fitsarana miaramila. Ny antony dia tsotra, izany fahazahoantsika mitsara miaramila zany dia mitory fa olom-pirenena malagasy tsika, olom-pirenena tia-tanindrazana ary vonona niaro ny firenetsika. Ankehitriny dia be dia be zavatra miseho eto amin'ny tany eny atsika. Ao reo ady ankehitriny zay manana ny akony aty amintsika no ny antony samihafa ary tsy aty amintsika fotsiny fa eran-tany mihitsy dia manana akony be dia be eo amin'ny fiainan'ny vahoaka manontolo. Midika zany fa isika dia tokony mifatoka amin'ny fitiavana ny tanindrazantsika. Isika dia tsy maintsy miaro ny tanindrazantsika, mijery ny tombotsoa ambony ny firenetsika ary miaro ny tanindrazantsika sy vahiny avy any ivelany pentsika malagasy ihany. Izany indrindra no antony mahatonga antsika tsy maintsy mitsara miaramila satria mba fantatra farafarasiny hoe firy ireo tanora lahy sy vavy eto Madagasikara no afaka miaro ny tanindrazantsika. Izay nanaovana natao hoe recensement tamin'ny voalohany ho an'ny tanora 12 taona ka hatrany amin'ny 12 taona. Ankehitriny dia manao révision na hoe fitsarana miaramila afahantsika ihany koa mamita ny adiditsika amin'ny mahatanoratsika eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ianareo zao no malagasy miaro ny andrianam-pirenetsika ary raha tsy misy ianareo dia mety ho sahirana ny vahoaka malagasy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ka noho izany indrindra ilaina ny fitsarana miaramila. Dia voalohany indrindra rehefa manana ny certificat de position militaire ianareo dia mora kokoa ny fitadiavana asa, mora ny fahazahoana bourse, mora kokoa ny fidiranareo anivon'ny folan-dahy amin'ny fotoana mampeten'izany ho an'ny zatovolahy. Ary nanao passeport nareo raha tsisy certificat de position militaire dia tsy ho tafavoaka any ivelany mihitsy raha misy ny fianarana na fitadiavana asa na koa raha hoe fizezivezena fotsiny ilaitsika zany certificat de position militaire zany. Zany natao dia fanarahana lalàna velona araka ny efa nilazaiko tao ary indrindrandrindra dia tamberina didy sy tamberina andraikitra amin'ny tanindrazantsika, amin'ny fiandrianam-pirenetsika ary amin'ny fahaleovantena Madagasikara. Ka noho izany dia makasitraka anareo rehetrarehetra zay tonga maro tokoa hatramin'ny herinandro lasa tao zany ary mitanjozotra tokoa amin'ity fitsarana miaramila ity fa zany manamarika fa tena tia tanindrazana nareo, tia tanindrazana tsika ary isika dia makasitraka tokoa
ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka dia makahirenareo ary mirarisoanareo rehetrarehetra ianareo tanora ianareo zay mbola mieritreritra ho an'ny sasany izay tsiraty amin'ny folo alin-da ary makahirenareo koa ho anareo zay mitady asa aingany Andriamanitra nampianareo rehetrarehetra ahita ny soa sy ny tsara amin'ny hoavinareo ka dia makasitraka tonga ty amin'ny stadiny Betongolo ampiseho fa olo-pirenena matinareo zay ivina fa fahatelo ambin'ny folo andro amin'ny fitsarana miaramila ina Betongolo omaly natratra efatra arivo sy ray alina no isan'ny tsara miaramila tamin'ny omaly fotsiny. Raha jerena kosa ny tarimarika dia farafakeliny valonjato sy arivo isan'andro no miatrika fitsarana miaramila eny amin'ny kianjan'ny Betongolo. Zon'ireo olona ny mahazo ny karatra maitso aoriny ny fiatrela ny fitsarana miaramila ho indray ny tany fitaliana ny fanompo-pirenena sy ny fiandry ny General Solorina Roger. Raha jerena amin'ny akapobeany zany dia eo amin'ny efatra arivo sy ray alina eo zany ny olona efa tonga ny tsara teto. Ny lahy no somary mana tompo kely amin'izay dia eo amin'ny 2,9 alina ny lahy ary eo amin'ny 8,4 alina ny vavy. Raha jerena tsotsotra zany dia eo amin'ny 700 sy ray alina isan'andro no tokanisan'ny olona tonga. Raha oharina amin'ny isan'ny tokony ho avy zany mbola ambany io latsaka io zany hoe mety noho ny antony maro samihafa zany mahatonga azy latsaka zany. Eto moa zany zahay dia manentana antsika rehetra ny hoe mitongavy fa mitsara miaramila satria tsy hisy mihitsy ny taratasy na position militaire azo omena ny olona zay tsy miatrika ny fitsarana miaramila. Izany nefa dia avy hatrany dia tsy ahafahanareo miatrika ny fanadinam-panjakana, tsy ahafahanareo maka pasiporo, tsy ahafahanareo ihany koa hiditra ho mpiasam-panjakana. Noho zay dia manentana zahay mitongavy ianareo tsara miaramila. Marina misy zany ny atao hoe fanadinana ny baccalauréat amin'ity herinandro avy ity mety anisany mbola mety sakana angamba zahay tsy ataoko hoe mbola fanomanana ny fanadinana baccalauréat nefa dia rehefa aorina ny fanadinana baccalauréat dia mitongavy ianareo tsara etya Betongolo. Mariako zany fa ny 9 ny volana Jolay ny tapitra ny eto Betongolo ary ny volana o zany dia mandeha ny faritany zahay afaka mijery ny tetiandro ianareo ao anatin'ny tranokalan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena na ihany koa ao anaty tranokalan'ny DCNGR zay dcnger.andoalo@gmail.com. ao ianareo no mijery ny tetiandro manerana ny distrika sy ireo toerana na centre anaovana zay fitsarana miaramila zay manerana Madagasikara ary ny mamarana azy dia mbola miverina eto Betongolo no 10 ka hatramin'ny 17 volana Oktobra. Ny fiatrena ny fitsarana miaramila dia dity sy ndraikitry ny olo-pirenena tsiraray aby zon'ireo oloreo ny azo an'izay karatra mainty zay eo amin'ny fahavitana ny fitsarana miaramila. Tsy misy karatra miaramila zaraina ivelany ny eo amin'ny toerana anaovana ny fitaom-pitsarana miaramila. Zay dia averiko tsara ianareo rehetrarehetra zay mitsara miaramila zonareo ny mahazo eo amin'ny latabatra rehefa fen'ny fisy dia mahazo ny karatra maitso nareo. Raha sanatria misy tsy manao an'izay dia teneno aty aminay fa mahazo ny sahaza azy ireo tompona andraikitra tsy manome karatra maitso zay. Faharoa manaraka zay dia tsy misy vola aloha io gratuit io maimaimpona ny fiatrena fitsarana miaramila. Ny ataonareo fotsiny dia mitondra ny karapanondrom-pirenenareo sy ny penina manga. Averiko karapanondrom-pirenena sy penina manga irery ihany no entina. Tsy misy fijerena fanamarina finena na certificat de résidence na avy aiza ianareo na avy aiza dia afaka manantona zay toeram-pitsarana miaramila akaiky ianareo na any ampanaovana vakansy ianareo na sendra mandalo amin'le toerana dia afaka manao zay fitsarana miaramila izay. Maria koa maimaimpona ho ia ny fahazahoana sy ny fiatrena ny fitaom-pitsarana miaramila. Manarak'izay dia tsara mariana fa ny teraka 2003 no zandry indrindra ary niteraka tamin'ny taona 1,790 no zokindrindra zany hoe manelanelana nireo taonireo no tsaraina 7 taona ka hatramin'ny 1,30 taona ny taona itsahana zany. Ny afatra apetrako zany dia ny hoe voalohany indrindra maimaimpona ny fiatrena ny fitsarana miaramila. Faharoa zonareo rehefa miatrika ny fitsarana miaramila ianareo ny avy hatrany eo no eo dia mahazo ny karatra maitso ianareo. Ary fahatelo manaraka an'izay dia iny karatra maitso iny no antota taratasy anaovana ny position militaire na pièce fournir amin'ny teny frantsay. Mariako fa zay tsy manana vita ny fitaom-pitsarana miaramila na tsy manana zany karatra maitso zany dia
tsy azo ny position militaira ary ny tsy fahazahoana position militaira, tsy afahanao miaraka ny fanadinana, tsy afahanao mangataka ny hiditra iaso mpiasa-panjakana, tsy afahanao mangataka fanampiana sy ny sisa avy amin'ny fanjakana. Saika hitadiavana azy sy anaovana passeport no ilavan'ireo zatovolahy sy zatovovavy niatrika fitsakana miaramila ny karatra maitso ndao ary enontsika ny feony izay sendranay tena amin'ny kianjan'ny Betongolo. Ny anako anaovana passeport dia amin'ny resaka asa zay no ilevako amin'ilay izy. Mieritreritra ny akany ivelany amin'ny resaka asa dia tsy maintsy mila an'ilay izy. Eny taopiko fantatro ilaina be izy na amin'ny fivoarana ivelany koa ary ilaina. Olona foana satria josary zaza malagasy dia tsy maintsy manao foana. Eny izy ny fanentanana moa tany anatin'ny Facebook no nahitana anazy. Dia izy koa ilaina be mihitsy ny anatina CV sy ohatr'izany. Fitoana zany anao zany zao? 5 taona. 5 taona. Dia inona no sikanao hitsara miaramila anao? Voalohany indrindra aloha mba ho lasa tena olo-pirenena mahita malagasy. Dia faharoany hianatra mpiofana polisy pirenena. Zany hoe tena anaovanao concours tena ilainao ny carte anaovana concours. Isanao eritreritra nao miaramila zany? Eritreritra nao miaramila fa tsy vita voalohany ihany no atao. Tena lanjany zany ahafantarana fa tena olo-pirenena malagasy tsara ary azahoana mitady asa. Farany eo ihany koa ny fiarantsika androany mamin'ny fotoanantsika amin'ny heriny toy izao indray. Donga William teo amin'ny fanolorany veloma to. Ako ny fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.